misaotranao jeso malalo tratrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irate niavy aminao itoetrabetsakao amponaya koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irate niavy aminao itoetrabetsakao amponaya irate niavy aminao itoetrabetsakao amponaya. falomerabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity anio ity fifaliana ho anay hatrany mizaly zany amintsika dia ny rina indrindra dia hitondra vokatsoa amintsika ny fandraisany ten'Andriamanitra. Alohanderantsika ny amin'ny lesona anio dia hivavaka isika. Ry Tompoandriamanitra io misaotra anao izahay ny amin'ny fotoana ankehitriny izay nomenao anay ahafahanay mandray ny fahasoavana avy aminao. Mangataka izany izahay arotsao Tompo ny fahasoavanao aminay, meo ny herinao izahay, meo ny fitahiana avy aminao. Ka aoka re Tompo ny tsy mety rehetra ao anatinay ho vao, ho tomombana, ho tsara avy aminao izay tompon'ny fahatsarana. Ary ihany koa mba handeha araka ny sitraponao izahay. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao fanandevozana any États-Unis. Andinika hatrany isika mahakasika amin'ny fanandevozana. Ny lanitra manontolo dia mijery ampahatezerana ny olombelona, ny asan'Andriamanitra izay nampidina ny mpiarabelona taminy no amin'ny alalin'ny faharatsiana arapetraka amin'ny ambaratonga ny zavaboary masika. Io iray izay milaza ho mpanaradiany io, mpamonjy malala io, izay mihetso-pomanjaka riva teo imasin'ny fahorian'olombelona. Dia nirotsaka tamin'ny fony tamin'io fahotana lehibe sy mampahory io ary nandray ny andevo sy ny fanahin'ny olombelona. Ny fahorian'olombelona dia entina mitety toerana ary novidiana sy namidy ihany koa. Noraketin'ny anjely izany zavatra rehetra izany. Voasoratra ao amin'ny boky izany ny ranomasin'ny andevo lahy sy ny andevo vavy, ny ranomasin'ny ray na ny reny na ny zanaka, na ny rahalahy sy ny anabavy dia voatahirany Andriamanitra. Andriamanitra dia anakana ny fahatezerany mandritra ny fotoana fohy. Mirehitra amin'ity fireneny ity ny fahatezerana izy izy. Indrindra fa amin'ireo fikambanana ara-pivavahana izay manome tsinana io fifamoivoizan'ny olona io sy manao an'izany. Ny tsirariny toy izany ny fampahoriana tahaka an'izany, ny fijaliana tahaka an'izany ihany koa dia jerena amin'ity firarahana tsy misy fo amin'ny olona maro mitonina ho mpanaradian'i Jesosy. Malemy fanahy, manetsy tena. Ary maro amin'izy ireo no afaka ny tena miaraka amin'ny fahafahampo feno fankahalana. Izao fahoriana tsy hay lazaina rehetra izao nefa dia tena samy vavaka amin'Andriamanitra izy ireo. Fanesoana manetsiketrika izany. Faly Satana noho izany ary manala-baraka an'i Jesosy sy ny anjeliny tamin'ny tsy fitovian-kevitra toy izany, tamin'ny filazana, tamin'ny fandresen'ny afo be hoe izany ny mpanaradian'i Kristy hozy izy. Ireo mitonina ho kristianina ireo dia namaky ny fijalian'ireo martiora ary ny ranomasiny latsaka tamin'ny takolany. Manontany teny izy ireo fa ny olona dia mety ho lasa mafy orina toy izany ka hanao abibiana tahaka an'izany amin'ny mpiarabelona aminy. Ireo izay misaina sy miteny toy izany anefa dia samy manandevo ny olombelona ary tsy izay ihany, manapaka ny fatoran'ny zavaboary izy ireo ary mampahory ny mpiarabelona aminy amin'ny kabibiana. Azon'izy ireo atao ny mampijaly tena amin'ny
tsy maha-olombelona miaraka amin'ny abibiana tsy mitsahatra naseho an'ireo papista sy ny jentilisa tamin'ireo mpanaradian'i Kristy. Hoy ilay anjely hoe ho moramora kokoa ny ho amin'ny jentilisa sy ny papista amin'ny andro ampiarana ny fitsaran'Andriamanitra noho ny olona toy izany. Fa oriana izay ateraky ny olona izay noforon'ny olona araky ny endriky ny mpanao azy izay ateraky ny namany. Hoy ny bokin'ny Madamo White manao hoe hitako izy fa ianao rahalahy dia namela ny fitsipika ara-politika andrava ny fitsaranao sy ny fitiavanao ny fahamarinana. Izy ireo dia mihinana ny tena toe-panahy araka an'Andriamanitra avy amin'ny fonao. Tsy mbola nijery ny fanandevozana tamin'ny fahazavana marina mihitsy ianao ary ny fiheveranao an'io raharaha io dia nanilika anao eo amin'ny lafin'ny fikomiana izay namporisika ny Satana sy ny lafiny. Ny fiheveranao ny fanandevozanao dia tsy afaka mifanaraka amin'ireo fahamarinana masina sy manan-danja amin'izao fotoana izao. Tsy maintsy manome ny hevitrao na ny marina ianao, tsy azo ankamamiana ao anatin'ny fo anankiray izy roa satria miady amin'ny sampy izy. Dia tahaka izany ihany koa tsy tokony ankatoavina ny lalàn'ny taninay izay manafatra ny devo ho an'ny tompony ozy izy ary tsy maintsy manaiky ny vokatry ny fandikana n'io lalàna io isika. Tsy fananan'ny olona andevo, Andriamanitra ny tompony zony ary tsy manan-jo handray ny asan'Andriamanitra eo an-tanan'ny olona ka hitahaka azy ireo. Izany rehetra izany dia raha fitenina ny lesonantsika androany dia hitantsika fa niady misy ny kristiana izay niaina tao anatin'ny fampiarana sy fitiavana ny fanandevozana da any am-piandohana. Nisy kosa ireo izay nahatsiaro fa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra satria fanahy tahaka anao izao ihany koa izy ireo ary tian'Andriamanitra. Tian'Andriamanitra isika ho mpirahalahy, ho mpianada, ho fianakaviana anankiray ihany satria iray ihany tsika eo amin'ny Kristy, iray ihany koa isika izay mpandova eo amin'ny Kristy. Dia tahaka izany ihany koa tokony hitsinjovantsika an'ireo namantsika ankehitriny. Mety misy endrika fanandevozana amin'ny endrika maro izay mbola miseho ankehitriny aoka hofohanantsika ny tahaka an'izany ary hijery manokana ny Kristy izay tompon'ny finoantsika nanavitra antsika tsy hankanavaka fa na iza fiaviana na inona mety firenena misy na lokon'oditra na fisainana aza na inona dia tiany Kristy tokoa isika andova ny lanitra. Vavaka isika ilay tsara indrisan-danitra mbola misaotra anao izay ny amin'izany lesona nomenao anay io izany. Misaotra noho ny fitiavanao ary ampianaro izahay mba hay handray izany fitiavanao izany ary hanaparitaka izany ihany koa amin'ny hafa. Ampio izay tsy hifikitra mety ho lalàna sy fomba fijerin'izao tontolo izao fa hifikitra ny amin'ny lalàna omenao anay sy hanana fomba fijery izay nomenao anay. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.